Eo amin'ny tontolo ara-pinoana ho fitrotroana-bavaka ny fiangonana FJKM sy ny firenena dia nisy androany ny fanimpom-pivavahana no tanterahana tetsy amin'ny FJKM Kadifotsy. Fotoana namerimberenana fa mila mitady ny tompo isika ary tokony hijoro vavolombelony amin'izao vanim-potoana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sariny mamy Rasoanevo. Firenena malaza ho kristianina nefa mbola miaina ao anaty krizy Madagasikara hatramin'izao. Tsy maintsy mangataka famindrapo amin'Andriamanitra isika malagasy amin'ireo tsy nentina ataontsika ary tokony hibanjina ny tompo fa tsy hijery izao zava-misy izao mba hahazoantsika izay irintsika. Isan'ny afatra nisongadiny ireo nandritra ny fotoam-pivavahana ho fitrotroana-bavaka amin'ny fiangonana FJKM sy ny firenena malagasy izay natao tetsy amin'ny FJKM Kadifotsy tamin'ity androany ity. Voalaza teto ihany koa fa fotoana natonana sy hitadiavana ary atokisana an'Andriamanitra izao fotoana izao. Dia saat yang nanarakan fungsi bahasa sawi cam bisa diintikan pada ini atau macam bisa. Dia kok peluang saya paling biasa bahutu nanti saya dia tahan atau itu mungkin bersama berlalu sudah so mana singkat untuk waktu dan saya sanggup dari itu mana no hazavaina teto fa te hisahirana amintsika Jesosy Kristy fa mila velantsika miaso eo amin'ny fiainantsika izy mba hahazoana izay irintsika. Isan'ny tonga nanatrika izao fanimpom-pivavahana izao ny vadin'ny filoham-panampin'ny FJKM Ramatoa Laura Valomanana. Nitarika ny fotoam-pivavahana androany ny mpitandrina Ranjakavola ary nitondra ny afatra kosa ny mpitandrina Rakotoniaina Talen'ny Sefala manerana ny Madagasikara.